nanomboka ny fotoana sika tokilasy tokovavy miangavy mirehetra andray toerany. Izao dia angataka ampanajana ny ray aman-dreny izay solotena pirenena maharitra i Madagasikara eo anivon'ny UNESCO sy eo amin'ny OIF izay hotarihiny filoha foibe maneran-tany ny fidirana eto amintsika. Ampanajana mandresantsika azy ireo dia mangataka antsika rehetra hiara hitsangana tokoa amin'izany. Anokavona isika tokilasy tokovavy ka eto ampitsanganana ihany dia isantarantsika izany fotoana izany dia hiara iredina ny hira-pirenena malagasy isika. Ry Tanindrazanay Malala ataontsika miandiny rehetra. Tanindrazanay Malala o, ry Madagasikara soa, ny fikamana ianao tsinay. Tanindrazanay Malala o, irinay vanom-ponana, ny tena sy fofanayana, nanay sarobidy sy mendrika tokoa. Tariona isanary, tidosina sy tazana, finalitra e sambatra tokony izany. Tanindrazanay Malala o, irinay vanim-pahinana, kariaina izao tontolo izao no fototra ijorony satanao. Tariona izanay finalitra e sambatra tokony izany. Tariona izanary, tidosina sy tazana, iadana sy ho finalitra e sambatra tokony izany. Anomboka ny fotoanantsika isika ny fandaharam-potoana moa dia mizara telo ny androany. Ny tapany voalohany dia ny lahateny ifampiasana, ny tapany faharoa kosa ahitantsika ny fanolorana mari-pahaizana sy ny fandraisana mpikambana, ary ny tapany fahatelo sady farany dia ny fanasanoran-damba. Tsy ho lava resaka tokilasy tokovavy fa anombohana ny lahateny ifampiasana dia hiara iretina ny hira faneva ny fimpima ny
mpikambana fimpima sy ianareo sakaizan'ny fimpima ihany koa satria maro antsika nefa maheno sy nefa zatra maheno azy ka ndeha arairediny zany tsika demokrasy tompokivavy. Sanahari tsufiranu utsara Ifyukunana ufipima Nikabari nufaji iana Kibubuki timaleu nisana Irai sakuamini Tiavakuny sotsiolanihi Amin'ireo malagasy rehetra Amin'ny nosy izay tsara fitoetra Zanahary tsofirano tsara Ny fiobonana ho fipima Ny kabary no vatry ny aina Kiboboky tsy maleo ny saina Zay rehetra ho andro ny fiainako Sy zay tratrito ny fisainako Anarako ny asiny teniko Ho ariniko matsiuneniko Zanahary tsofirano tsara Ny fiobonana ho fipima Ny kabary no vatry ny aina Kiboboky tsy maleo ny saina Hiditra amin'ny lahateny fandimbiasana ary sika tompoko ka atolotra fanajana An'Andriamatoa Zafindrazaka Sedera izay filohan'ny sampana Parisy ny isantatra izany fandraisana ny teny izany. Saotra tompoko. Ramatoa Masoivon'ny Repermady. Andriamatoa mpanolontsainan'ny Repermady. Ny solotenan'ny Masoivo. Ramatoa filoha fimpima maneran-tany. Ramatoa Tony Brao Fohibe. Andriamatoa filoha paritany fimpima Frantsa sy ny Brao paritany rehetra tonga etona. Ramatoa Tonian'ny fimpima faritany Frantsa. Andriamatoa filohan'ny fampianarana teny malagasy. Filohan'ny filoha paritany fimpima Suisse. Ianareo Brao Fohibe. Ianareo solotena avy any amin'ny faritany Belgique. Ianareo filoha tsapana Frantsa sy ny Brao ary indrindrindrindra ianareo avy any Suisse. Ho antsika rehetra manatrika etona tompoko lahy sy tompoko vavy. Tonga ny fotoana lehibe androany ankalazantsika ny ivon'ny 10 taona. Ny akanton'ny voninkazo tsara bika raha vao tonga ny maraina no mahatonga aisanao falsarika sy tomanjary miratsaina. Ny fiposahan taramasoanjo atsinanana an'olony aizo no mazava no mahatonga ny olona mifandray tanana ho mariky ny arahaba. Arabaina antsika tompoko lahy sy tompoko vavy natratra ny andro anio fotoana lehibe ho an'ny fimpima faritany Frantsa. Ny atsanga ho ny tompoko no tonga eny Andohasa dia nentin'ny ndrika. Ny omby no tafiditra ao ambala dia noroasin'ny mpiandry. Fa isika rehetra kosa ny tonga etona ankehitriny dia nasesika izany hoe fitiavana ny soatoavana malagasy. Nasesika ny fitiavana ny kabary. Ka dia tsy ilay telon'ora efa vadin'ny volana ho tompoko fa ny sarambaben'ny kitana ihany. Tsy sanatria mijoro tsy anontaniana tahaka ny fanotana mandeha tsy voizina tolaka anjejo fa noho ny andraikitra manandrify eto amin'ny fikambanana amin'ny mahafilohan'ny fimpima sampana Parisy dia nomena ny fitenenana ka raisiko ampanajana. Teny nomena izany tompoka mahasolanga fa raha tsy natolotra kosa mety hajoko. Ny faritany fimpima Frantsa moa tompoko misy sampana 12 eto Frantsa
Fotoana lehibe ny andro anio satria tonga eto avokoa ny filohatsapana rehetra ka mangataka ireo filohatsapana namako aho mba hitsangana eny am-pitoerana tompoko. Itehaka ho azy ireo tsika. Saotra anareo manome voninahitra izao fotoana lehibe amin'ny faritany fimpima Frantsa izao. Afaka mipetraka tsika tompoko. Saotra indrindra tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny mipaipaidrindrina tsy manao aodiny tompoko dia mampiahiahy tompo amisavy. Ny miserana tsy manao mbailalana dia mahalasa fisainana toa mpangalatra. Fa ny miteny tsy mandray fitenenana tsy manao azafady kosa dia tony tsy malala fomba, koa laingo ane ao ka laingo noseranandrivotra ao tompoko ka miondrika aho aloha vao mitraka. Miondrika aho ho fangatahan-dalana miteny sy fanaovana azafady ary mitraka kosa ho fanomezako voninahitra anareo rehetra izay hitenenana. Manaraka izany mialatsiny ihany koa noho ny tsy fahaizako miteny satria raha miteny eto anatrehanareo tompoko dia tahaka ny mitafy lamba eo amason'ny tompony ihany satria androany tsika dia maro ny mpikabary tonga etona. Ny fandraisam-pitenenana tahaka izao tompoko dia tahaka ny rafy-biriky ka na tsara lasitra sy tsara dita tahaka ny inona aza dia tsy ilaozan'izay misy tapaka. Ny didididiana tsy ary mitovy ary ny kapakapaina misy somaka, ny fariparitana tsy ary voatana ary ny teny maro tsy ilaozan-diso ka mety hananantsiny. Ny tsinitsindriny ny tsino no mantso ny tompoko no tsontsondrono ny tsilo maranitra, koa mialatsiny tompoko no ny tsy fahaizako miteny manoloana ny voninahitra reo etony. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny kibo ny tompoko no anana kavana, ny loha no anana ny tompo fa ny aina dia avy amin'ilay nahary. Koa atolontsika azy ny voninahitra hatry ny taloha indrindraka mandrakizay, asandratsika azy ny dery ary hosalorantsika azy ny voninahitra. Ho antsika rehetra manatrika etona kosa dia ho ambinin-drary anie ianareo ary andaran-kasina ka ho tojo ny somapampana hifatraran'ny tsara maharitra. Ka raha hianatsimo ianareo irongo matoy, raha hianavaratra ianareo ampoko ny fia, raha hiakandrefana ianareo hisotro ronono ary raha hiatsinanana dia hitohy tantely tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny arahaba hono tompoko no mari-pifaliana fa ny arahaba ny goaika no vitan'ny agoatenda sy kopakopa kely hatreny anabakabaka. Ny arahaba ny gisa no vitan'ny kika malefaka eo am-pifakahitana fa ny arahaba ny mpianakavy kosa dia teraka ny fo, tosaka ny molotra ary fatsihy ny fijery ka ny tanana tolotra, ny loha miantoka ary ny vava mivolana. Ny arahaba atolotra antsika anio dia atao tahaka ny arahaba vola tantelin'ny mpivady vao ka raha vola dia ho vola tsisy fetra no azo amin'izay atao rehetra anandratravo ny fiainana mba tsy hisy ny tarainana. Raha tantely kosa dia ho toy ny tantely ny fahasoavana miely ka ho mamy hatrany dia hiadana sesilany. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Izay no ela tompoko lahy sy tompoko vavy nefa ela ninitsika nolalovana afahantsika mirosa amin'ny fotoana eto anio. Ny voalohanteny dia mamerina ny arahaba antsika tsirairay avy tonga amin'izao fotoana lehibe ho an'ny faritany fimpima Frantsa izao. Ary manaraka izany dia tsy hainy tsy hisaotra mankatelina, mankasitraka antsika rehetrarehetra tonga manotrona izao fotoana izao satria ny tranon'ny tompoko no mijoalajoala dia noho ny fototra, no vovonana ny tsara fipetraka dia noho ny tolana, fa izao lanonana eto anio izao no tanteraka dia noho ny fanotrona antsika rehetra tonga manatrika izao fotoana izao. Koa dia mankasitraka antsika rehetra tompoko hiaraka hitehaka isika ho antsika rehetra tonga manatrika izao fotoana izao. Eny tompoko lahy sy tompoko vavy, 10 taona tokoa ny faritany fimpima Frantsa. Tao anatin'ny 10 taona dia maro ny mpikabary izay efa nivoaka tato anatin'ny fikambanana, maro ny zavatra nolalovan'ny fikambanana, misy ny ambony, misy ny ambany tahaka ny fikambanana rehetra, fa nefa matoantsika na vita izay 10 taona izay dia nisy zava-dehibe nisongadina afaka mankalaza izany fa 10 taona izany. Miditra ao anatin'ny 10 taona manaraka isika izany efa miaina ao anatin'ny 10 taona manaraka, koa ny zavatra andrandraina sy iritsika tsirairay avy dia ny anohizana ny zavatra tsara teo aloha rehetra ary anitsiana kosa ny zavatra mety tsy hety mba anandratana avo hatrany ny soatoavina malagasy indrindrindrindra isika ty andafindrika ty ary misaotra antsika rehetra tsy misalasala, tsy mikajy vola na fotoana
manotrina ary mandray anjara ao anatin'ny fanasoavana sy fanindraindrana ny soatoavana malagasy. Zay no ela tompoko lasy tompoko vavy a ho faranako ny fandraisako fitenenana satria mbola maro ny fandaram-potoanantsika eto anio a. Koa ho ela velona anie ny teny malagasy, ho ela velona tsy angasiasy, ho ela velona anie ny kabary a, ho ampiasaintsika tahaka amin'ny mihinam-bary ary ho ela velona anie Madagasikara manatenitsika tsirairay avy fa mbola iatsara. Asandratro ny teniko, isondrotany taniko. Makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy. Mankasitraka indrindranao Andriamatoa filohan'ny sampana Paris. Ny tado no tohizana ny tady ary ny teny kosa tohizana ny teny. Zao kosa ary dia miangaviana an-tanajana ny filohan'ny faritany fimpima Frantsa andray ny teny. Fotoana miavaka moa anio fankalazana ny 10 taona ny faritany fimpima Frantsa ka dia mba mangataka an'ireo pro-partany rehetra voreto mba hiakatra ifanotriny ety. Ie, tsika nareo pro-partany rehetra ao anatin'izany ny filoha-tsampana. Ny filoha-tsampana 12 dia ny pro-partany dia miala tsiny tompo hoe mampitsanga n'olon-dehibe fa dia fotoana miavaka dia miavaka moa ny anio dia alohantsika mba mifanotrina. Ramatoa Masoivo ny firenena malagasy ao anivon'ny repère Mady, ramatoa filohan'ny fimpima maneran-tany, ianareo Brofoibe manatrika etona, ianareo broan'ny sampana rehetra izay tarihan'ny filoha-tsampana izay tonga etona, ianareo mpikambana fimpima avy aty amin'ny hitako hoe tsony avy any Benelux, ny avy any Suisse ary misy koa mpikambana avy any amin'ny faritanina Antananarivo. Tomboky lahy sy tomboky vavy. Dibodiboka sambarana ny saina sady rava, dobodoboka karavona ny fo sady mirana. Tena mientana mihitsy ny tena amin'izao andro manokana an'izao andro miavaka dia ny fankalazana ny faritany 10 taona ny fimpima Frantsa. Mby nefa amin'ilay teny hoe ny tendro manandrify ny faka manitsy ny vo ary dia adiditra kosa zany amin'ny mahafilohan'ny faritany fimpima Frantsa no mandray fitenenana eto amin'izao famaranana ny fankalazana ny 10 taona ny faritany fimpima Frantsa. Na inona nefa ny hoe hamaizana iteny dia manao ny azafady ny ray miserana sady fangatahndalana iteny zany noho indrindrako fa nomeza amboninahitra ho anareo rehetra izay manatrika etona. Manaraka izany koa dia ataony azatsiny ny ray misalovana ho fiarovana amin'izay mety ho tsy fahalavorariana rehetra. Ao ny teny metodiso, ny fanadinoana ary indrindra koa so sanatria misy teny izay mety hanafitoenantsika fa dia miala tsy indrindra rehetra tompoko. Manaraka izany tonga aty amin'ny 10 taontsika. Tsy mora ny zavatra nitranga tao anatin'izay 10 taona izay ary eto dia miondrika mpanajana mahatsiaro. Mahatsiaro namantsika rehetra izay efa nandahoantsika. Tsy avy amintsika nefa izany fahasoavana izany fa avy amin'Andriamanitra, avy amin'ilay nahary antsika izay ny tatana sy ny vimbana antsika. Ka na dia teo aza ny zavatra sarotra rehetra dia tratrantsika izao fotoana izao. Indrindra tao anatin'izay 2 taona faran'izay izay mbola nisy ny valana retina nefa dia mbola samy eto fa dia isaorana azy. Ary eo antsika rehetra tonga eto kosa tsy ho afaka avana sahala miketsa nao soritsoritana sahala mivolo fa dia tambatra ny araba madinidinika tompoko lahy makory voafantompantona tompoko vavy. Ary ho maritry ny fifandraisan-tanana, ho solo ny fifandraisan-tanana, ho maritry ny hafaliantsika mifankahita amin'izao vaninandro manokana izao dia hiaraka hitehaka ny refitrefitsika tompoko.
tompoka lahy sy tompoka vavy. Ny kabary moa dia fampitana hafatra izay tsika rehetra mahay an'izany daholo. Ka amin'ny an'io zany dia lafiny telo no zarentsika telo izay fampitana hafatra izay. Misy moa zany mahakasika ny taloha, avy eo ny ankehitriny ary manaraka no avy. Ny voalohany aloha dia ny lasa tsy fanadino ny tantara. Noho izany dia hiverina kely amin'ny tantara ny fimpihana Frantsa itsika. 10 taona tamin'ny taona 14 tamin'ny volana avril sy 20 dia nandalo taty ny talen'ny fampianarana ivelan'ny nosy tao amin'ny bureau fimpihana. Ramatoa Andrenasolo Adjaina Naomi na mpianatra kabary teto Paris. 12 menada zay no nianatra tamin'izany ary reo zany no nanangana ny sampana Frantsa tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny moa dia efatra sisa no azo atao hoe akanga sisa nanamborana ka dia efa mangataka azy ireo hitsangana tsy fantatro moa raha ohatra eto izy ireo. Andriamatora Bearso Prince ve eo azafady tompoko. Tsy eo izy zany aiza dia mety hafa Ramatoa Joël Philippe Randretody Andriamatora Tseka ve eo azafady. Reo zany no hoe akanga sisa nanamborana natao hoe andia Tsipelamanga nanangana ny foritany ny sampana fimpihana Frantsa tamin'izany fotoana izany. Herintaona taterian'izay tamin'ny taona 12 dia nandalo taty ny Floen'ny Foibe fimpihana ramatoa hoe Anitra Andriambavonjy. Tonga moa izy zany tsodrano sy nanazava taminay ahoana zany hoe mahizazy ny fimpihana sy ny rafitry ny fimpihana ary dia nitsodrano hoe ny afatra sy ny tsodrano apetraka aminareo dia ny anitatra ny fimpihana manerana ny Frantsa. Dia taorian'izay tokoa zany dia zany hoe fanitarana ny fimpihana zany moa dia amin'ny hoe fampianarana kabary. Dia io moa tsika dia tena resy lahatra fa ninona zavatra sarotra rehefa ianarana dia tsy maintsy ary rehefa vonona ny tena dia mety. Ary dia eto moa zany dia nanomboka ny tety Paris moa nandritry ny 2 taona nisy an'izay. Gamana ho lazaiko fotsiny ireo andiny anankiroa dia aoriana tsy voatanisa intsony. Mbola tamin'ny sampana Paris nisy ny atao hoe sampana telon'ny refy, andiany telon'ny refy dia avy eo ny hoe andiany mahatsangany hoary. Dia taorian'izay zany dia nisy ny fampianarana kabary tany amin'ireo tanàn-dehibe Lyon, Marseille, Toulouse. Dia teo dia nijoro ny sampana tany dia nitombo andalana tsy kelikely ohatran'izany ary toy ny dinandrina ilay izy nitombo hatrany hatrany ka hofitiniko ny amin'izay zavatra izay raha taloha ohatra ka hoe teto Parisiany nisy sampana fimpihana amin'izao fotoana izao dia efa mahatratra 12 nisan'ny sampana fimpihana mbola ho hitantsika eo moa izy rehefa fanomezana mari-pakasitrahana mbola ho hitantsika eny ihany. Fa dia ny zavatra nitranga koa dia zao hoe raha ohatra ka hoe 12 fotsiny zany zay tany am-Pendohana mban'ny Androany ny totaly ny isan'ny mpikabarina voaka teto amin'ny faritany fimpihana Frantsa dia 12 sy 500 mila teraka kely zany. Eto dia tena mbola mamerina ny fakasitrahana sy fakatelemana anareo mpampianatra kabary rehetra satria tsy mora ilay izy. Tena mitaka fotoana, mila fandavan-tena ary zany manomana fampianarana zany sy ny tantanana an'izy dia mbola makasetraka sy makatelina tompoko. Ary ohatra ka mitenitsika hoe ny fitaran'ny ambaindainy ny faritany fimpihana Frantsa dia nareo ny voalohany. Manaraka an'izany koa dia isaorana indrindra koa nge ianareo izay nianatra kabary. Tsy mba nataonareo toy ny hoe antso anefitra ny nataonay ka dia ako ny namaly fa dia tonga ianareo namaly ny antso dia izay no mahampisy antsika marobe ohatran'izao. Manaraka izany koa tompoko dia tsy ny fikambanana moa tsy mandeha fotsiny ohatran'izao fa tsy maintsy misy mpitarika ary dia isaonana manokana
reo brotsampana rehetrarehetra zay fotsiny ngamany mangatahako hoe zay brotsampana rehetra mipetraka ely dia mangataka anareo hitsangana mba hitan'ny olona hoe tsy olazaina tsiraina ny anarany fa de reo zany ny brotsampana misy any amin'ny sampana samihafa dia aisa hoe mety ho menamenatra angamba ry zareo satria za eto mahita fa dia tsy samy teny izy ao anatin'izany dia eny ary mitsangana ihany nareo aloha fa dia mba mitsangana daholo fa eny ary dia indrindra moa zany dia fa araka ny fahataritsika hoe misy mpitaritra ny fikambanana eto amin'ny faritany Fipimato Frantsa dia reo olondreo no atao hoe bropartany reo no mitatana hatrany ny fikambanana hatramin'izay dia mbola eto moa zany dia mbola makasitraka an'ireo bropartany rehetra izay nifandimby teto ary nahatonga an'izao ny fikambanana zany ary dia mbola makasitraka sy makatelina reo koa ireo bropartany rehetra perinasa amin'izao fotoan'izao sotra indrindra tompoko. Zay ngamba tompoko ny azo lazaina momba ny amin'ny taloha tena nasarotra azy ny taloha tena nafinaritra matoa tonga amin'izao voakan'izao zao tsika dia teny fohy mahakasika ny amin'ny ankehitriny arak'ilay voalazako teo moa zany dia fa azo lazaina fa hoe nihitatra ny Fipima Frantsa. Ny tanjon'ny Fipima dia pahatsivoka hoe miaro sy manondrotra ny fomba mampitirena malagasy amin'ny alalan'ny kabary ary raha ny tety Frantsa manokana moa zany ny ezanana atao dia miezaka mampity kabary ho an'ny fiarahamonina malagasy eto Frantsa tena tsy mora mihitsy zany zavatra zany ny antony anankiray tsy mahamora azy dia zao hoe ny any an-tanindrazana tsika be dia be ny kabary ny olona afaka amin'ny kabary tena maro manaraka izany ny amin'ny aty kosa nefa tsy misy an'izay ary ny olona koa tsy hoe miteny gasy fa ny indrindra ho amin'ny olona teraka taterina fa miteny frantsay na miteny amin'ny zavatra hafa tena mba miala tsy indrindra afaka makan'ilay rano ianao tena maina be tsy hata voakatsony miazafady indrindra tompo fa tena afakely le fahafolo taona ity zao na miteny aty azy ianao dia tena tsy mahateny iny sotra indrindra zao tsy mahateny intsony fa tena mangetaheta fa tena miala tsiny amintsika ndray azafady tompo fa zay vao hitako eto hoe tony partany ny Suisse fa dia faly tsika mandray azy io izy tompo fa dia faly dia raha ny marina koa hoe tokony ho tonga andrano efa teny amin'ny seranam-piaramanidina mihitsy ny filoha-partany Suisse fa dia nahavateny tsy nambinina satria mandity ny sidina rehetrarehetra ny azy rery no anule dia te moa zany fa tena mbola makasitraka anao zany raha matotony izy misy mitiambana miaraka aminao zany tonga eto eny tompoko zay zany mahakasika ny amin'ny ankehitriny fa dia ny zava-dehibe ho resahan'izao kosa dia zao hoe ny vary ozy izy tsy atao tsy fotsy andaona ary ny asa tsy vita raha tsy atao tsy resaka zavatra ho resantsika sao zany dia mikasika an'izao fanatanterahana ny hetsika fankalazana ny fahafolo taona zao efa nanomboka tamin'ny taona hoe 2024 no nikerikerika n'ity ny faritany Fipima Frantsa fa dia raha tsika mahita moa zany hoe tokony nataon'ny fahafolo taona mantsy araka izany dia tokony hoe tamin'ny taona 2024 ary tamin'izany dia efa nandeha sy efa vonona daholo ny zava-drehetra kanefa moa ny rahantsika malala ny vokatry le valanaretina hoe coronavirus iny dia tsy azo natao ny hoe fionana ohatran'izao tamin'izany fotoana zany ary niezaka nanao ihany tamin'ny taona 2024 fa tena hoe ampitaindavitra ka ity fotoana an'io ity zany no fotoana izay ahafahantsika miona sy mifankahita sy ahafahantsika maninona moa izay indray matotary sy ahafahantsika mifampikasokasoka sy mifampikisikisina zany hoe fa dia faly mifankahita eto dia fanatanterahana an'izany zavatra zany dia misy aloha isaorana indrindra ianareo mpikambana rehetra zay ny zarazara tamina vaomiera samihafa tsy ho tany saika eto ny vaomiera fa dia hitanareo ohatran'izao tsy moramora le izy ny anavahako ahitako anareo inona ny vokatry ny asa natao ngamany dia hoe voafetra 500 ny olona azo raisinao amin'ny alim-pikabary miavaka rehefa avy eo dia raha ohatra ka dia ny zavatra misy nefany dia efa nanomboka hoe malitsika dia efa hoe guichet fermé moa ny filaza azy fa tena feno hipoka le izy ary eo dia mbola miala tsiny indrindra
andreo zay olona misy any no miteny tamitra hoe dera tsika efa ela mifankarara fa tsy mahitanao toranao avy dia tena miala tsiny le tompoka tsy sasany rehefa feno moa le toerana dia eto zany dia isaorana manokana zany hoe ny braopartany zay tena hoe nitatana an'lizy hatrany ary tamin'ity moa nasiany miavaka kely nataony hoe BPM dikan'izany hoe braopartany misokatra zany hoe ireo olona zay volona anjara rera tamin'ny mpikambana dia toy hoe natsona iara ivory taodaoly ary tsy hoe ny mpikambana ihany fa misy koa tamin'ireto mpikambana hoe mpiofana zay mbola vao avoaka ny andray anjara teto eto dia mba mamelahako raha mba hisaotra olona anankiray manokana zay izy no tonian'ny faratany fimpima frantsa moina zay izy ny talehany fankilazana ny 10 taona hatramin'ny fotoana hoe 13 zay niara-ny asa tamin'ireo rehetrarehetra zao manaraka izany tompoko dia eto dia isaorana manokana koa ireo zay ny farimbona tamin'ny fikambanana satria misy lafiny samihafa moa ato anatin'ity zavatra ity ny voalohana isaorana amin'izany aloha dia ny akany malagasy tao Cassan ny taony tena nampisidingana mihitsy ny teo amin'ny fampianarana kabary teto Frantsa satria tsorona amintsika fa dia hoe amin'ny materatany malagasy itsika moa zany dia nahazo alalana hianatra kabary tao Cassan tsika sy nanao hetsika samihafa teo fa dia motrany hoe mba hitehafantsika tompoko ny akany malagasy tao Cassan zay nanampy antsika nandrikan'izay 10 taona izay ny amin'ny hetsika androany kosa dia natao moa zany ny amin'ny hoe fangatahana fanampiana dia eto to hitako ny manaritra teto misy ny hoe tap send asy ary mbola eo ny solotenany fa dia ho tehafantsika ire zany solotenany tap send dia aza misalasala fa dia mino fa dia mbola afaka mizara ihany koa nareo ny amin'izay anareo amin'ny fahazokalo zany hoe ho antsika rehetra ty zay mila mandefa volan'ny Madagasikara izy zany nanampy antsika eto koa dia isaorana indrindra ny Cap Madagasikara nataon'ny Cap Madagasikara dia nanome tapakila mandroso miverina makany Madagasikara dia tena isaorantsika izy teo zany hoe tombola raha filazana azy amin'ny teny hafa dia tsika zany manentana tsika rehetra mba hividy hoe tapakilana tombola 10 € fotsiny izy nefa ny amin'izay 10 € zay no atongavanao mandroso miverina makany dako ny zavatra azo antoka dia zao rehefa tsy mividy tapakilina reo dia azo antoka fa tsy azo fa io indray nefa ny arakaraka ny isan'ny tapakila vidinareo no mampitombo ny vitana ahafahanareo mandeha any fa dia mbola ho avy ihany moa afaty zany dia fa azo vidina ny amin'ny tapakila fa dia aza misalasala eto amanontany tsy letsovina sao dia mbola misy tokony isaorana tompo tena manota fady raha ohatra misy adino sady ay manaraka an'izany koa dia ay misy atao hitanareo rehefa avy eo sady izy moa zay le fanarahany hoe misy mivarotra hoe firavaka sy anina malagasy rehefa avy eo rehefa ary amin'ny le millénaire ka tena natao ry miditra mihitsy izy dia aza misalasala koa nareo mahita zay mahampety azy ao ny tsirairay fa dia any moa zany efa mbola resahana aminareo ihany tsisy fotoana ivalaparana eto fa misy ny fampiratiana zao dikany hoe fampiratiana zany efa nataon'ireo namana amin'ny voamera mazava tsara sy tsara tareny misy ny fiainan'ny sampana 12 tao dia misy amin'ny rantsana dia mananty manasantsika rehetra koa zany ho ary tsy vitan'izany koa dia misy koa ny ao ny amin'ny hoe boky kabary samihafa sy amin'ny hoe asa-pamokarana misy ny amoty tsy azoko tsoahana fa dia ao anatiny eo zao misy t-shirt zay afakely amin'ny hoe fankalazana ny 10 taona dia manentana antsika rehetra ny amin'izany ho fahatsirovana fa dia eto moa zany dia mbola misy koa ny tsakitsaky sy ny boisson amin'ny fiafaran'ny eto zany hoe mety ho lava ihany ny fotoana fa amidy le izy aloha fa dia misy saran'le zavatra fa dia tena dia misaotra antsika fa rehefa any koa aza manana reo fa tena misy sakafo misy tsakitsaky sy boisson ato ary eto moa fankalazana 10 taona mba misy zavatra kely itsiko fa tena nihitatra le resaka misy fotoana mantsy zay tamin'ireny hoe fianarana kabary reny tany am-Pendoany dia eo moa zany misy ny zava-pisotro ny filazan'ny olona azy dia hoe mba asivo kely jus de risque ozy asa raha azonareo tsy zany jus de risque zany satria rehefa kabary ianao dia saroka enatra dia eto any misy miteny hoe ny fimpima misotro toaka
tsy hoe ny fipimaha frantsa tsy hoe misoro toaka amin'ny fipimaha frantsa fa hoe tsy mifady toaka ny fipimaha frantsa azonareo ny elanelany misy elanelany lehibe zay tompo zay moa zany ny mahakasika ny taloha fa hijerentsika teny ray mava kosa ny amin'ny ho avy adingana lehibe ny vita aloha zany tamin'izay viditsay ary tena rariny zay raha tena hoe faly tamin'izy hitanareo ngamany na dia nisy sembana kely azy lahatsiny tany ampendoana satria niverina tampoka moa ny fahatserovana fa dia tena hoe faly dia faly mihitsy tonga eto zay ny tena tiako ampitaina amintsika ary zao nefany marina fa efa nihitatra any amina hoe sampana 12 tsika eto misy ny atao hoe rantsana koa zay mbola hitantsika eo rehefa avy eo ny rantsana moa zany hoe toerana fampianarana kabary nefa raha jerena amin'ny hoe ny aben'ny aty frantsa sy ny faritany aty frantsa dia mbola tsy ampy zay zany hoe tena mbola tokony hanohy ihany zany tsika ny amin'ny fanitarana trany ny amin'ny fikambanana zany hoe ka eto zany dia tena manao antsoavo amintsika rehetreto aza amin'ny salasala mihitsy tompoka amin'ny fianarana kabary mety hitenonareo fa maninona ny anatra kabary raha tsy ao anatiny hoe tsy mahita ny fahasoavana azo amin'ny fianarana kabary ray aloha tsika tsirairay avy dia ohatrany hoe misy fandraisam-pitenenana ny amin'ny toerana samy hafa ary amin'izay fotoan'izay hafa ihany le hoe na amin'ny teny frantsay azy ianao manaja izy amin'ny fomba malagasy dia eto mety hitenonareo ka sarotra be nge zany amin'ny teny frantsay efa misy boky izay hitanareo fanampiana zany amin'ny hoe kabary adika amin'ny teny frantsay nefa hoe kabary malagasy manarizay zany no ampitrehana amintsika fa atsika rehetra zao ny azo lazaina dia zao hoe naiza toerana misy anareo eto frantsa dia vonona ny ampianatra anareo kabary ny faritany fipimaha frantsa raha taloha mantsiny tamin'ny hoe talohan'ny taona 24 dia hoe zay olona tonga any amin'ny fampianarana kabary ihany no afaka mianatra noho ny tonga ilay fihiboana dia mba nieritreritra tsika dia ahoana ary zany dia tsy hitohitsony ary hoe ny fampianarana kabary dia nieritreritra hoe ahafahoana moa izy tena mba atao ampitain-davitra dia noho ny natao ilay izy dia tena nivokatra izay tena afaka tokoa ny olona zay nitoerana tany amin'ny samihafa ary zay nisany hoe nampiroborobo ny fampianarana kabary eto amin'ny faritany fipimaha frantsa ka zay zany no azo atao hitanareo misoratra ary iza no tonona amin'izany misy ny hoe misy koa zavatra ho zaraina amintsika zay ny teny iray dia ny zavatra anankiray farany ataoko amintsika dia eto zany eo ny antsoava atao amintsika rehetra fa dia mitodika amin'reto mpikambana fipimaha rehetrareto indrindra amin'reto birao dia tena hoe mbola hiaraka hatranytsika hoe ampiroborobo ny kabary sy ny fipimaha eto frantsa raha ohatra ny hoe manatsoaka leso nataontsika toy ny diatany mitodika ny anelitany aloha anatsarana ny ho avy raha ohatra tena misy tokoa ny hoe lesoka samihafa zay tokony ho atsaraina dia vonina hatranytsika hiroso amin'izany ka raha tena vonina tsika dia iraha mitehaka ary tompoka eny ary tompoka misy zay miaino ampianarana kabary dia mba manao vazivazy eto hoe raha lava olo ny bozaka veriny kisoa raha lava olo ny teny veriny soa efa lava zay voalaza zay fa dia ho faranako ny tenitra mitsodrano atao amintsika zany dia hiroborobo hatrany ny fakatiavana sy ny firaisankina inovintsika malagasy etỳ ampitan-dranomasina ary ho atsika tsirairay avy dia ho lavitra ny rofy sy ny aretina indrindra tsy ho tratra nyty valana aretina covid-19 ty satria mitandrina fa dia hoe mbola mitoy ihany izy na dia mihemalefaka azy amin'ireo fotoan'izao ary raha ohatra moa misy tratran'izany dia mirary fahasitranana tanteraka ary tsika rehetra zao tompoka dia toy ny vary maniry any amoron-drano ka tanin'ny andro tsy malazo tsofin'ny rivotra tsy milefika ary raha fampangoly mpanala tsingoly makasitraka tompoka lahy makatelona tompoky vavy hoela velona ny faritany fipimaha frantsa hoela velona ny fipimaha dia misaotra anareo namana mpiara-miasa tao dia mahazo toerana amin'izay zany tsika eo mankasitraka indrindra anao Andriamatoa filohan'ny fipimaha faritany frantsa izao kosa mankasitraka ihany koa mialatsy indrindra totoka mankasitraka ihany koa anareo mpiara-mitantana ao amin'ny faritany frantsa izao kosa dia angatahana fanajana
ny Flo Foibe maneran-tany Ramatoa Andrimbovonjianitra andray ny teny ety andampiazy tompoko. Zay rehetra ho andron'ny fiainako sy izay tratry toy ny fisainako andalako ny asan'ny teniko ho adidiko mba tsy ho neniko. Izany andininy fahatelo amin'ny irany faneva ny fimpima izany no anombohana izao fandraisam-pitenenana izao. Ny avatiana tokoa no tsy mahalavitany ary izay mahavangivangy tia kavana. Tianay ianareo, maminay ny fikambanana, tonga avy any tanindrazana izahay, anotrina, anafiaja, anemitra voninahitra, izao lanonana manetriketrika vaninandro miavaka eo anivon'ny fimpima frantsa izao. Amin'ny anaran'ny Brao Foibe ny fimpima maneran-tany ary no ijoroana etony mandray fitenenana. Solotena vitsivitsy ihany moa izay neto raha nisan'ny Brao Foibe, ny tale tompon'andraikitry ny vola aty ivelan'ny nosy, ny tale ny fampianarana sy ny fikarohana, ny mpiandraikitra aty ivelan'ny nosy, ny tonia izay tony mpanampy avy any Madagasikara, ny tale anetsika aty ivelan'ny nosy, ary ny tonia anetsika ao anatin'izany ihany koa moa ny filoam-paritany na any Madagasikara na aty ampitan-dranomasina teo anivon'ny Brao Foibe. Iserana anareo am-pitenenana ary izahay koa manao ny azafady manatriketo mantsy ianao Ramatoa Masoivo misolotena maharitry Madagasikara eo anivon'ny UNESCO sy ny OIF sy ny mpiara-miasa aminy. Manatriketo ihany koa ianareo rafitra tanatohatra rehetra eo anivon'ny fimpima izay efa voatanisa teo, tsy pasoka nefa malama na nosika nefa matevina ka amerina indray ny voalaza, fa raha teo am-piainona ny kabary teo dia maromaro no teny tonga tao an-tsaiko anisan'izany ny hoe sao toy ny sasalamba riva ka laha ny andro ampanasana tsy manam-potoana nazana intsony, ary raha ny an-tanindrazana dia tsaroko ny hoe ny fotoana tahaka ny arabe n'Antananarivo ka na malalaka aza tsy azo idoladolana. Ombako manana ihany koa ny fialan-tsiny izay efa nentin'ireo nitondra teny teo aloha, torak'izany ny asina sy ny firaren-tsoa. Faly ny fo, mirana ny saina, velontsiky ny tare miaraka aminareo eto ankehitriny. Izany afaliana iaraha-manana izany anefa tsy hanakona ny arahaba tokony fanolorana. Ary tsy hanakana ihany koa ny rary tokony fampizarana. Ko arahaba maneho ny kanto ankatoavina tompoko lahy, arahaba manao ny mendrika tsy ho rendrika tompoko vavy. Ombako manana ny hoe andao mba hiara-hitehaka isika ho solo ny fifandraisan-tanana, mariky ny hafaliana, mari-panajana rahateo, mifanatritava velonaina, lavitra antsika ny aretina, ka mbola velonaina ny tahinjanahary, tafahoana soto izao isika mianakavy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, voalohany indrindra dia mitodika manokana amin'ny faritany fimpima Frantsa. Ny olatra navelan'ny lasa mazana ny fitomboko ny mbola orina, ny tindrony efa omaly no mivimbina ny atao an'io ary taratry ny ampitso. 10 taona izay ny lasa. 10 taona namakivakiana ny lalamben'ny kanto. 10 taona nanapariahana ny kabary taty ampitan-dranomasina, ary 10 taona kabary nampiray ny malagasy hitandrovantsika hatrany ilay fihavanana malagasy. Miarahaba anareo mpikambana rehetra eto amin'ny faritany fimpima Frantsa izay eto anivon'ny Brao Foibe, miarahaba manokana ny Flo sy ny Brao mpiara-miasa aminy, ny rafitra tanatohatra rehetra, satria fantatritsika tsara fa matoto izao ny fikambanana dia samy mitondra ny anjara biriky, ny tsirairay na ny isam-batan'olona na ny sehatra tsirairay mampiroborobo ny fikambanana tahaka izao. Averiko matetika ny hoe tahaka ny ranomasimbe midadasika ny fiainan'ny fikambanana, indraindray mitopatopa, indraindray manonjanonja, mety misy ny tafita, misy ny rendrika, fa dia tafita ianareo matoa mbola mijoro toy izao, na dia eo aza ireo sakana maro samihafa dia mbola voromaro eto amin'ity toerana ity. Isika araka ny fanambara teo dia maro ny te hanatrika,
ny aniry araka amintsika na ny eto na andrariva nefa feno ny toerana mariky ny fahombiazana zany tompoko lasy tompoko vavy anterinay hatrany ny saotra sy ny sitraka anareo a satria io ndra voatonona ny lesoka amin'ny safony azy mipetakorona raha vao fipimany vao resaka tsy misy itsonony hoe fipima sampanaizana faritany aiza fa fipima iray manontolo a miaraka voatonona ao anatin'izany avokoa dia makasitraka indrindra amin'ny ezaka rehetra izay ataonareo faharoan'izany mitodika manokana aminareo izay hotolorana mari-pahaizana anavao indray ny toky efa natao eo ihany koa moa ny fanasalorana lamba ireo mpikambana raikitra antom-pisiny lanonana amin'ity anio itya ianareo ireo mba mitsangana ianareo aloha mba ho te hafanay atambarintsika eo daholo na ireo tolorana mari-pahaizana nanio salorana lamba amafiso le tehaka tompoko mariky ny hafalitsika hoy izahay aminareo hoe nyrodoroton-drivitra ho manangonangon-drahona ny angonangon-drahona mijononoka-orana ny jononoka-norana manondra-drano fa ny fahitana anareo izao dia tahaka ilay ranomasina ny latsahan'orana sady mitombo hery no mitombo asina mitombo hery ny tsirairay anandratra ny teny malagasy ny kabary malagasy ny fahendrena malagasy mitombo asina kosa ny fikambana mpikabary malagasy manana anareo tonga soa eto an-tsahan'ny kanto mahaleova mahalasana dia mahasotoa mandrakariva fa tsy misy mafy tsy laitry ny zoto tsy misy sarotra tsy azo resena lalina ny ady azo toarina maizina ny andro azo tsilovina raha tsy mety ny atao azo ovana ny laina mila mingana ne hokatsana ny zoto foana silao ny sarotra te-andavo adaraboko ny otra vonikandresy andresy ianareo amin'ny tanjona rehetra izay kendrenareo ka ho tonga amin'ny farany ambony indrindra maza ho toerany ianareo tsy adinoina ihany koa no misaotra ny mpikambana rehetra izay tonga marobe eto ankehitriny efa nambaran'ny filohamparintany fipima frantsa teo moa tsy olazaiko atsipriany fa amin'ny ankapobeany satria ny foibe dia natao ampifandray andreo faritany rehetra misy eo anivon'ny fipima makasitraka indrindra amin'ny fanotronana nareo misy ny tonga avilavitra eo ny akaika makasitraka indrindra nareo manarak'izany dia tsy adinoina ihany koa ny afatra avy amin'ny foibe fipima taona miavaka ihany koa ity taona ity saika be ny fipima ny 12 ka hatramin'ny 17 aogositra ho avy izao atao any Fianaratsoa araka ny tapaka tamin'ny 9 taona lasa tany Antsiranana fionambe ny mpikabary maneran-tany antenaina anareo ho tonga maro ao anatin'izany tsy azo tanterahana ny zaika be raha tsy tratra ny fehitrisa apa-efatra ny mpikambana voasoratra anarana ho an'izay afaka makany an-tanindrazana moa miandry anareo izahay fity mifamaly mahatsara fihavanana tongava soa fa efa tsy midi tsony zao ny sisy tany ho an'ireo tsy afaka kosa manomana sahady ny fandaharam-potoana isika eo ny teknôlôjia vaovao soa fa misy ny teknôlôjia vaovao dia afahantsika mifanotrina amin'ny fotoana rehetra akoatr'izay tsena be ny kabary ao anatiny ray volany teny malagasy ho toto-saina ny 9 17 18 aogositra mandray sanjara amin'ny alalan'ny fampiratiana mba ho hitany hoe volana jona azafady ray volany teny malagasy fa tsy volana janoary ho avy zao zany 9 17 18 dia ho hitanareo amin'reto namana ireto ny atsipiriany mahakasika an'izany 4 jona moa ny fanokafana ny ray volany teny malagasy isika fipima dia fikambanana velona sy miaina vonina vanina matoa eo ny 10 taona fipima frantsa 10 taona manodidina moa fa ankalaza ny faha-90 taona isika amin'ny herintaona miomana sahady zany isika amin'izany fankalazana izany mandihiza raha hitsikitsika ianaranay raha fararano raha izao ny faha-10 taona ny fipima frantsa angamby izany faha-90 taona ny fipima zany dia avoenina eny amin'izao raha kely indrindra ny hetsika sy ny lanonana izay ataonareo fotsiny satria iombonantsika io fa ny maneran-tany mihitsy dia izay tompoko no masaka azona roso voatanika azony sotroina ny amin'ny avaty amin'ny fipima
atao aparafilazana nefa lehibe indrindra ihany koa todika manokana amin'ny ramatoa Masoivo maharitra solotena maharitra Madagasikara eo anivon'ny UNESCO sy no IF. Sambatra ho ny tompoko ny manandray fa manana ny masoandro fa nazavan'ny andro, sambatra ny manandreny fa manana ny volana fa nilon'ny alina, manandray tsy mba mianta namany kamboty ary ny manandray ny tsy mba miangoto ny velona faran'izay miafy fa manandray amandreny izahay eto anivon'ny Fipima manana anao ny mpiara-miasa amin'ny solotena izay tonga eto aminay ankehitriny ary misy ny lanonana manara-penitra ho fankasitrahana mari-pakasitrahana ho totosaina eto amin'ity anio ity. Tamin'ny fahadimy taona amin'ny Fipima dia nisy ny fangatahana isaky ny vaninandro miavaka moa zany tamin'ny 10 taona, 5 taona ny mariboninahitry ny kolotsaina fa tsy mariboninahim-panjakana io. Efa tany amin'ny 4 taona lasa izany. Saingy misy fotoana ny zavadrehetra, zao ny fotoana mamety azy, voafetra ihany koa moa no isa ka solotena vitsivitsy ihany raha miohatra amin'ny mpikambana rehetra eto amin'ny faritany Fipima Frantsa no andray izany mariboninahitry ny kolotsaina efa tamin'ny 4 taona lasa izany. Dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fahatongavana na fohy fotoana na fohy andro ary indrindra ny nazahoanay fifaliana iombonana moa izahay moa lazaika eto satria sehatry ny kabary ny resaka eto ny kabary ho aretsaina tsy azo tsapaitanana ho an'ny zanak'olombelona. Mankasitraka indrindra tompoko fa efa ela izahay naniry an'izany. Izahay moa dia fitaovam-piasana ihany, mety tsisy mahita akory aza indraindray fa eo ny rafitra tanatohatra isa-tsokajiny amin'ny mahefa amin'izany fa efa tany amin'ny taona 2012 tany no efa nisy ny fiaonana tamin'ny sy fandraisana anjara tao amin'ny UNESCO tamin'izany fotoana izany eo ihany koa ny 2012 nisy ny fikaonan-doha iraisam-pirenena momba ny kabary fanohitra ho amin'ny fampandrosoana eto ny talehan'ny hetsika izay nitarika izany eo ihany koa ny ezaka fanapariahana ny kabary taty ivelan'ny nosy taty efa atsasaky ny arivo fa mahery zany ireo mpikabary voentana ary ao anatin'ny fepetra dia mivakinay tsara hoe manerana ny lavalon'ny nosy hatraty ampitan-dranomasina ny kabary mba nisy tapa-biriky kely ihany nentinay tamin'izany sehitry ny kabary izany makasitraka anao sy ny mpiara-miasa tonga eto fa everinay fa ho fankasitrahana ny zava-bita ihany koa ny fanatrehanareo izao lanonana izao. Zay ary tompoko fa efa lava nefa atao ahoana moa fa zay le 1 kilometatra mba afatra kely raha mihoatra ny 1 kilometatra zay afatra nampitaina izay fa azontsika atao resaka anjorony izay fanontaniana sy izay mety manitikitika anareo misy fiaraha misakafo sandaina amin'ny vidiny mora dia mora moa araka nambara dia afaka miresaka sika ao anatin'izany dia manantitra ny firarian-tsoa atsika rehetra ary ny kabary ane tsy ataontsika tahaka ny dingadingana katika sady ivany vasoka fa ataontsika tahaka ny Asinambady miatendro sady avony mandina isika rehetra kosa dia ho mangidy lavitry ny rofo sy ny aretina ho mamitsiny ny fahasalamana ary ambinina amin'izay rehetra ny sasarana mba ahafahantsika manefa ny adidy amanandraikitra miandrentsika tsirairay avy. Ho ela velona ane ny kabary malagasy, ho ela velona amin'ny faritany Fipima Frantsa, ho ela velona ny fikambana amin'ny mpikabary malagasy. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Mankasitraka indrindra anao ramatoa filofo ibe maneran-tany sy ianareo mpiara-miasa aminy. Mankasitraka indrindra ireo teny mamy nentinareo ka mahavelombolo anay tompoko. Izao ary dia angatahana ampanajana voninahitra lehibe ho anay ny mangataka anao ramatoa Masoivo solontenam-pirenena maharitra Madagasikara eo anivon'ny UNESCO sy ny OIF.
ombako manana ny arifenitra rehetra voatanisa teo fa singaniko manokana na izany tsy zany ary ramatoa filoha maneran-tany eo anivon'ny Fimpima, ramatoa Anitra Andriambovonjy, andriamatoa filohan'ny Fimpima faritany Frantsa, andriamatoa filohan'ny Fimpima sampana rehetra eto Frantsa. Enikiaja senimboninahitra ny tenako manatrika ny fotoana lehibe izao amin'ny mahamaso ivon'ny Madagasikara amin'ny UNESCO sy ny OIF. Ombien'ombieny dia voalazako ny hoe ianareo ny fanasin'ny tany. Fa raha ny Fimpima ianareo ny fanasin'ny teny. Voalaza ny ramatoa filoha maneran-tany fa ny asina dia manana ny toerany maizy azy eo anivon'ny kolontsaina malagasy. Ary ny mpikambana, ny mpikabary ny Fimpima dia azo lazaina hoe masiteny. Masiteny satria mampiroborobo ny kolontsaina sy ny soatoavina malagasy. Masiteny satria manamafy ny asin'ny teny malagasy. Ary masiteny satria mahatonga ny teny malagasy ho lova tsy mialonjafy. Andriamatoa filoha eto amin'ny faritany Frantsa dia nresaka teo nanao tsia momba ny tantara. Koa vetivety fotsiny dia nanao tsia momba ny tantara mikasika ny kabary malagasy sy ny UNESCO. Tamin'ny fotoana no nitantanako ny ministera an-draram-bahiny, izany hoe tamin'izany fotoana izany moa dia teo amin'ny nandalo fotoatsara ny firenena satria teteza mita no ny ainatsika. Efa folo taona lasa zay mahery ary dia nanantona anay ny fikambanan'ny mpikabary malagasy Fimpima ka naneho ny faniriana mba ho soratana eo anivon'ny UNESCO ny kabary malagasy ho harem-bakoka na vakoka tsy azo sapaitanana. Tsapako fa zava-dehibe izany ary ilaina tokoa koa natomboka zany ny fikarakarana ny atota taratasy ary ny setsika natao teo anivon'ny UNESCO tsy inona fa le hoe ataoko amin'ny teny frantsay moa satria tamin'izay teny frantsay no lohateny dia ny malagasy tompon'ny teny na hoe les malgaches maîtres du verbe. Dia nandeha ny fotoana za tsy teo amin'ny raharaham-bahiny intsony kanefa ny fitantanan'Andriamanitra dia lalina satria raha voatonga voatendry ho maso ivon'ny Madagasikara eo anivon'ny UNESCO ny tenako dia avy hatrany dia nandray an-tanana ny fikarakarana ny kabary mba ho tonga vakoka tsy azo sapaitanana. Ka noho izany ireo mpiara-miasa rehetra teo anivon'ny Repermad dia nanao ny ezaka mba hatafitan'izany. Ary ankehitriny dia tonga amin'ny tanjona avo indrindratsika satria ny kabary dia lasa harem-bakoka tsy azo sapaitanana ho an'ny zanak'olombelona eo anivon'izao tontolo izao. Zany dia no niezaka vitanareo
ary eto dia marieko manokana ary arabaina ny faritany fimpima frantsa satria navitany zany folotona zany folotona hoy izy ireo nandalovana tamin'ny sarotra nefa tao koa ny mamy ka dia misaotra eram-po-eran-tsaina ireo mpanabe sy mpampiofana nitotona fotsy na andro na masaka satria ny azo novaniko-lakana ny tanina ny rininy tsara noho izany ezaka nasehonareo izany dia reharehan'ny firenena sy reharehany izao tontolo izao ny kabary amin'ny tapany faharoa angambany dia mba ho tantaraiko koa inona no nahatonga ny UNESCO anaiky ny fangatahany Madagasikara fantatsika fa tao aorian'ny ady lehibe faharoa no nitsangana ny firenena mikambana ary ny UNESCO dia tsy inona akory fa firenena mikambana ihany fa eto Paris ary sehatra efatra no iasan'ny UNESCO ny fanabeazana ny siansa ny kolotsaina ny fifandraisana 370 ny firenena mikambana ao ary ny asan'ny UNESCO dia asam-pandrindrana eran-tany amin'ilay sehatra efatra no resahako tao ny any sehatra ho resahantsika angamany dia natao hoe ny sehatra ny patrimoine mondial na ny sehatra izay mikarakara ny arena ikambanan'ny zanak'olombelona ao dia misy fifanarahana iray mavesa-danja dia tsy inona fa ny fanarahana tamin'ny 3 momba ny zay zany arena rehetrarehetra zany arenany zanak'olombelona izay tsy maintsy hojerentsika akaiky mizara roa ary ny vakoka eo anivon'ny kolotsaina aoka aloha ny arena azo tsapahitanana ohatra Madagasikara ny tsingin'ny Bemara dia ao ndry koa miaraka amin'ny arena voajanahary ohatra ny ala dia miresaka zany tsika zao ny ohatra hoe ny alana tsinanana indrisy anefa ny fa raha taloha tsika dia miteny hoe tsy ho vitantsika mihitsy ny animbana zany alana tsinanana zany dia noho ny toe-javatra misy dia miady mafy zany zay zao tsika miteny zao ary amin'ny latsinainy misy azo lazaina hoe fivoriana goavana satria tsy manaiky tsy anaiky itsika fa tsy maintsy hiezaka mba tsy analana zany arenan'ny arentsika alana tsinanana zany ao anatin'ny lisitra satria rehefa tonga ao anatin'ny kabary zao ao anatin'ny lisitra fa ny kabary koa nefany raha ohatra isika tsy karakaraika isika izy dia mety ho sotoniny satria isaky ny telo taona dia misy ny tombana ka rehefa tonga ny tombana ka iveriny fa tsy mahakarakaratsika dia sotoniny le izy kanefany tsika zany tsy anaiky an'izay zavatra zay fa tsy maintsy hiady isika tsy maintsy hiady isika hoe aza sotonina re tompoko le izy fa zay dia anaiky anao ny ezaka rehetra mba ametrahana ny alatsinanana ao anatin'ny lisitra momba ny kabary dia tamin'ny 13 Desambra 2020 ka hatramin'ny 12 Desambra no nanapahany atao hoe comité gouvernementa misahana ny fiarovana ny vakoka ara-kolotsaina tsy azo sapahitanana ary dia daty nanoratana azy dia ny 15 Desambra ny daty fampahalalana azy dia ny 20 Janoary 2020 lavitra koa na nanoratana an'izany ny lalana ny diavana kanefa ny raha te ahomby isika
amin'ny zavatra ataontsika dia misy kosa fitsipika tsy maintsy arahina antsakany sy andavany ary ireo fitsipika ireo dia tsy maintsy ajaina inona moa no tokony ho ajaina dia ny antanatohatra ara-diplomatika rehetra ka tsy maintsy apetraka tsara ny hoe matoa misy ny atao hoe UNESCO firenena mikambana matoa misy ny atao hoe Repermad dia ny dikan'izany zany a ny ministera an-draraham-bahiny izay soloina tena ao amin'ny Repermad no tompona andraikitra voalohany amin'ny raharaha tahaka itony. Zany anefa ny tsy midika fa tsy mifandrimbona amin'ny ministera 12 any Madagasikara izay atao hoe ministère technique. Zay no antoko ny fahombiazana. Fa ankoatran'izay dia misy fitsipy-dalao. Ka le fitsipy-dalao dia 3. Voalohany, manaja ny ataon'ny zareo hoe soft power. Zany hoe ohatra, fomba fiteny mendrika. Sahala amin'ny ataonareo. Za teo dia mihaino, makafy, faly, mihaino anareo. Satria sady mihaja no mahay le mpiteny. Tsy afeniko fa za dia tsy mahay kabary tahaka ireny. Fa kosa, za manana 5 zay amin'ny taona ho avy dia hosaloran-damba. Ka misaotra ny fimimpima so ihany fa misy anareo zay arak'le voalazako teo hoe lova tsy mialon-jafy ny kabary. Fitsipy-dalao ny voalohany dia le fomba fiteny mendrika, soft power. Ny faharoa dia ny fitadiavana ny marimaritra iraisana hatrany. Io dia haitsika malagasy io. Io le atao hoe consensus amin'ny teny frantsay. Ary ny fantelo dia tsy inona fa ny fandresen-dahatra. Rehefa mahay mandresy lahatra, raha fijeriko ny mpikabary dia tena mahay mandresy lahatra. Ary mandresy lahatra amin'ny fomba mahateotia, zay angamba no azo lazaina azy. Io le ataon'ny vazaha hoe lobbying. Tsy afeniko fa raha resaka lobbying dia mbo mianatra ihany tsika. Ohatra fotsiny raisiko zao Madagasikara tamin'ny herinandro lasa io dia roa taona lasa zay efa président ny faritra Afrika atsinanan'ny Madagasikara. Zany hoe ny Masoivo Madagasikara. Zao dia ny telefônina indray zareo hoe lasa le mpisolo toerana anao teo tsy zany fa ny anadahako tao ao Rwanda dia hozy izy hoe Madagasikara mbo raisindray re ny fitantanana ny leadership ny faritra Afrika atsinanana. Tsika tsy manosy botanana dia nekena le izy. Ary tsy afeniko fa ohatra fotsiny zavatra tena mahavaivay zao dia tsy inona fa ny fiovan'ny toetrandro, ny changement climatique. Ka io zany zao dia au niveau ny UNESCO dia Madagasikara no floa président ny changement climatique. Dia ho hitantsika hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika miady satria ny firenentsika dia simba tamin'ny voalohany taona ity noho ireo rivodozana andala. Eto am-pamaranana, anisan'ny vatonananana sy vinahitana nahatonga ny kabary ho reharehan'ny firenena sy reharehan'izao tontolo izao ianareo. Ianareo koa no azo lazaina hoe sokajiny ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena izay manentana sy manome aina araka ny voalazany Ramatoa Filohany maneran-tany teo ny fiarahamonina. Koa manohy etona ny fisaorana feno, ny fimimpima. Fisaorana feno amin'ny asa vitanareo. Maneho koa ny fankasitrahana feno avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy
ary marina fa Andriamatoandro Rajoelina no anisany nanosika ny tenanay a tamin'ny tetezamita hoe mba tsara be zany madame Sila ozy izy a fa mba jereo zany kabary zany so mba ho tonga vakoka tsy azo sapahitana misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Fankasitrahana feno no atolotra anao tompoko anehoana izany dia hiara itehaka mafy be indray mandeha isika tompoko. Nolazaina nandritra izay fotoana nanaovana ny lahateny fandimbiasan'izay moa ny fankalazana ny 10 taona ny fimpima. Nisy ny rakitsary no manana tamin'izany, nisy ireo ataoko hoe fandraisana anjara ny sampana rehetra eto amin'ny sampana faritany Frantsa miaraka amin'ny Rafaneva dia hiara ijery manasa antsika rehetra ijery zany rakitsary zany tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy atolotra anao ny fankalazana ny 10 taona ny fimpima Frantsa ko maiza makafy e Salanche Arabaina nahatratry ny 10 taona ny faritany fimpima Frantsa asanatro ny teniko isondrotany taniko izahay fimpimadia tia ny teningazanay mampiray ny malagasy ny teny fanevanay manentana anao mampiofana anao mizara sy mampianatra amin'ny alalany kabary izahay avy aty Frantsa de manondrotra sy miaro ny sotoavana malagasy mankafy ny fihavanana manandratra ny kabary ataonay mibaribary maivelarany samparitra no kabary tsika jiaby iza tia ny teny indrazany tia ny tany indrazany manaja ny teny gasy sy menatra ny teny gasy mampiray ny malagasy mampiomna tsika iaby Film
fitoavina malagasy asanatro ny teniko isondrotany taniko miompifaliany na manaraka hoelavelona neny kabary malagasy hoelavelona neny faritany fipima frantsa tomoko lasy tomoko vavy mbola santatra mbavarano ihany ny izay disetsika ho ataontsika nio arivo nitazantsika teo iny izao ary dia mbola iseho ihany koa mangataka ny fandraisana anjaran'ny sampana Toulouse ary tsika kehitriny sotra tomoko aorin'izay dia tonga dia efa miakatra ety andampiazo ny rantsana Montluçon ny aorinan'ny rantsana Montluçon kosa dia tolotra ny sampana mena masoandro ny sehatra sotra tomoko ny andiany mitondra ny anarana hoe sedra sy Afrika nivoaka tamin'ny taona 1980 avy eo amin'ny sampana Toulouse no maneho anareo loatranareo ty seho ity ianareo rehetra zay tompoko lasy tompoko vavy sambatra isika fa notahin'Andriamanitra andriananahary tafahoana itony tretrika isika rehetra satria tafahoana ny mpitantara sy ny mpiaina somary sadaikatra sy menatra ihany aho anefa manoloana ny voninahitra reo raha eto manao ny teny fanolorana ity seho ity koa dia ialako tsy ny miarodoko tsy sanatria efa anitsaka akory vao anao mbaylalana koa manao ny azafady manembana tompoko lahy azafady miserana tompoko vavy amin'ny fandraisako ny teny ho an'Andriamanitra andriananahary irery ihany ny voninahitra lehibe indrindra no ny fiahiny ity fotoana atrehantsika anio ity fa ho anareo kosa dia atolotro tsy misy avakavaka ny araba voatindinika sy ny akory voafatopantana tompoko lasy tompoko vavy rakitra anankiray lehibe eo amin'ny zavakanto malagasy ny fifanandrinana misy amin'ny mpivarokena sy ny mpivarotana ny tarika Ramilson Besigara no efa nanomboka izany tamin'ny hira gasy notohizan'ny tarika randratelo ihany koa izany ary ankehitra io dia mbola hitatsika fa tovonan'ny ankizy eo amin'ny volona somule anio kosa nefany dia nosoratany Mosesy ny filaza izany ka nataony mifanaraka amin'ny gadon'ny Dontany sy Kapitantroka ary laloviny Tantely sy Stéphanie ary Franky koa finareta miaino tompoko lahy finareta miaino tompoko vavy ohatray misondraha zao ve dia mba hazaka anakamenaka hatrany amin'ny sanga sady mbola kipitaina atao sobakaka varotrena feno lalomanga velory sy nilao ve madama azo hanina ihany loka isan'andro mitobaka lehilahy vao mahita dia fanina entiko milamina tsy mizahobaka izao jereo mampitovy amin'ny endrika ny famiratro mahajamba ny fonjazalahy vao serany fotsiny dia endrika izany ka mihaja ny mpivarodamba ianao mitady ny arapaka tsy mahalafo vao mbarikely za mbola sahirana ny aikosa ny vola apiretako afo ary ny vary sy hena tsy tahisaina raha marisa ianao ifandrefy vao tsy asa tanana dia ketraka ataoko didy lambana pefy tsy tapaka akory dia voapetraka raha vehivavy dia midina kianjy avy tolon'omby miady tandroka tsy any ambolitra no fiseho ho manjaka amin'ny lehilahy no misarambotra
Ito zao tsy sarodokotra na fozahorana. Aza miantsy fa tsy irana niatra. Mpivarotany zahay tsy misy atahorana. Atody ianao aza miady mambato. Raha tena tsara dia asehosandy tsy ny zipitelo no idirana. Izao indray ny sasamiandry, izy eo nefa pataloha indray no amikirana. Okizay, vitsy zay tompo. Raha mitoto ny fanirin'ny hazo, ny mety ho tonga any amin'ny tanitra ny voalavo. Tsy misy tsara ataon'ny papelika hono fa raha mitodika dia raha mitoka tena mahamoana aminaina. Ary tsy mitovy anareo fa sahala toy ny sima sy ny rondona ka aza mifanebaka. Sakamalao sy avoza nareo ka samy manana ny anitra ho azy. Mifameno tompo toy ny sikady sy ny kiropo mba ho tonga sikady telo. Anaova toy ny apongabe sy ny langorony tsy mitovy fa mifanaraka. Miarahaba rehetra tompo. Liva rantsana Molisson izay miaraka hatrany amin'ny sampana Lion. Hetsikely ny teny tsy hita maso fa reny sofina. Ny sofina mandray ny teny. Misy maso mijery nefa tsy mahita, misy sofina mandray nefa tsy mahina. Ka hitsy raha laha teny tsara rindra atao amin'ny teny mafy indrindraindrindra, raha vahana kanto to vita sary mampita ny hafatra zay ilay kabary. Etsikoa na avy any antsinanana na andrefana, na avy any atsimo na avaratra, dia samy nanana kanefa tsy nanadino tsy nanafatra. Filay kabary izay raisan'ny malagasy tsy parivolo dia aretsaina mampiavaka antsika amin'izao tontolo. Fa hitsany sofa toy ny fikambanana fimpima na mpianatra ny kely, lehibe, na vavy, na lahy. Filay fitaovana malagasy tena sarobidy, tsy avela, tsy atakalo, ary koa tsy amidy. Mety ary zay no ela, zay no angana. Ka dimy tsara fa malagasy aloha ka manana anjara ampirobatra any antifananana vakoka izay notoavin'ny firenena mitiavana. Sotroko. Tompirasy tompivavy asa olomama misosoka mivoay vitany amin'ny Molisson dia mena masanty indray. Misy aiteny merina manao hoe raha ao anaty mefy sy ry zavona manarina. Nahoana dia manarika takariva ka mampisetolomanina. Nahoana mitserana dia lasa ka mampifila ny ty. Tadidio azy manao fihavanankarena ny fitiavana ka tomany andrarany sasany. Fa nenay fity latsaka anaty ka nanangana mpamaky aza tsy miverin-dalana. Ahoana ilay teny teo? Ay, ny adino hitamberina. Ny tamberina anavao, ny vao anasoa, ny somba amo ary ny vo matoy. Hotohizany tsiry dimy fiainana. Fiainana misandrahaka tao tsiriny vo satria vo velomaso ho dimbony nefa mandazo. Ny hoe mena masoandro dia soary raha miteny farany tsy hay fa tsy
tsy alazo mandrakizay dia hijery ka hita ianareo ary iaino ka hitadidy. Manasa ni napasok ba yakan dito ba? Dito rin na rin. Sapat. Manaso, naray na rin natin dito ba eh. Sapat. Sapat. Iny gradué fa manaraka be dia zay a masaka azonaina tolotra ho anareo mety tsy loharana faponareo raraka zay voatolotra kanefa raha tsy tatelo mitovinany koa zany dia irahina indrindra ho amin'ny tapapary nanala idaita farafaratsiny vatomany nanala andrikobava dia hoy zare sarotra ahendrika tompoko lahy sitraka atobaka tompoko vavy sotilindra tompoko. Izany ka talenta malagasy andeha hiteka indray isika anehoana politika milamiko izany talentany nakasitraka indrindra ny championnat Toulouse rantsana Montluçon ny championnat mena masoandro mitondra ny etsikery zareo izao a dia hiditra ny tapany faharoa ny lanonantsika isika izay anaovana ny fanolorana ny maritaizana ka eto dia mangataka mpanajana n'Andriamatoa taleny fampianarana sy fikarohana ivelany nosy hitondra ny fanazavana ny tena tompo tsy fandrombahana miaja ny fanolorana dia mankasitraka indrindra ny joena na ny teny tompo lasy tompo vavy efa vita ny kabary taleny fampianarana sy ny fikarohana tevilanosy no aditiko ka anentana anareo hianatra kabary tsy ilaza ny mahatsara ny kabary so ny raha ohatra ka mahita ny olona ny fandimby ny raha nahita fa tsy zahirana hita azy hitantsika teo sady samy nainy kabary no teafatsika rehetrarehetra izy fa dimby mianatra teo no samy ihany ko na nanome ny sy milaza zay mahasoa ny kabary ka dia angatahako teakindremandeha avy aminareo fankalazana ny fahafolo taona ny fahatany fifimaty frantsa no mahatonga antsika tafavolyeto
folo taona raha ny tena marina dia romby folo taona nampianarana kabary ny faritanin'ny frantsa mbola misy ve sy rehetra kabary amin'ny romba tsagany kely ny tanana Joël m'a resté le boulot, mais là, ary reo olona reo tsy avy eto frantsa rery any fa ny akangamahy manjoy sy ny fosamay miaza ho tompoko tsy navela vody ahatra tsy iona itsika kosa anio ariva inona no mahampiona itsika eto ny kabary ko iaho hoe mahafinaritra ny zavatra tohatra zao enganie ka manodidina an'ity Europe ity zao ty tsika aty Europe misy any Afrique misy any Amerika avaratra misy any toerakafa any Madagasikara tsy teneniko intsony feno ny kabary dia lanonana tahaka zao lanonana mahafinaritra lanonana ionantsika ka enganie maromaro ny tahaka zao ifandiavantsika ihany keo fa tamin'ny herinandro zay tany Oslo any Oslo norvégianina mihitsy ny kabary any fa tsy tsika malagasy kotsy tany Suisse no herinandro vitsivitsy zay vazaha navoaka zareo ikabary ary ny malagasy tsika hoe tsy mba ikabary dodona moa ve efa misy pikabary dodona eny tokantrano any satria araka ny tenin'ny zokotsika teo dia hoe misy miaksina amin'ny zavatra mitranga amintsika malagasy ka raha tsy arahantsika kabary ny zavatra any dia mampalahelo any ka za tsy lava resaka momba an'izay fa hoe manahoana moa zany fandehany fampianarana kabary raha ilaza hoe eto amin'ny faritany frantsa dia mitovy dolodolo amin'ny faritany rehetrarehetra reo kabary rehetrarehetra teo akoatra ny solotena masoivolo dia olona tsy nahay kabary atrany ekibondrany fa olona nianatra dolodolo ka vitany hafa ve dia tsy mbo vitanao dia olona fandehany io tsotra misy fotoana roa izy fahatananarana fa eto amin'ny faritany frantsa mino aho fa afaka manatina Joël ianareo raha ohatra ka nitidy maniry iosaka amin'izany na dia sarotra aza io mino itsika ary izy an'izay moa akotratsika no ananatra ny tenitsika ny kabaritsika fa dia araka ny teny teo hoe ho tenenitsika ny teny malagasy madio teny malagasy mihaja teny malagasy mendrika zany kabary zany fa manana tsy ambaka ny hafa isika fa manana tsara ka sady afaka mianatra ianao fanasitava no araka ny teny folobena teo hoe na iza zay zany misy anao ninninona andro mahafaka anao misatana anarana ao filma frantsa misatana anarana ao filma suisse benelux akoa hitako teo asa ohatra ka nanadino fa tsy sarotra kokototo fa afaka mifandray tsika ary tsy lafo velively mianatra kabary tsy fantatro miany suisse raha mety frantsa 75 euros dia hoe kabary anao makasisaka tolokla 75 euros heritonne zay fotsiny no alohanao fa tsy ohatrana zay dia efa miandry ny fisafanananao zay toko lasy totovary makasitaka indrindra misaotra ny tompo sotra indrindra ny taneny fampianarana sy ny fitiavana ivelany nosy ka nanatena zany zahay hoe rehefa vita nanonana ataontsika eto dia ahita olona be lehibe anarakaito naneny anarany ny soratra anarana ny fianarana nanomboka ny fidirana amin'ny volana septambra hiditra ny fanorana ny mampitaizana arsika ankehitriny koa mangataka mpanajana ny filohan'ny faritany frantsa hiaraka tioty andam-piazo hitarika izany fotoana izany sotra tompoko moa dia amahoetade fampianarana faritany frantsa ko sanatsaka fiainanefa dia asa raha mba azo afaka mangataka ny lomalerantany ny fandrimana ry sady zava-dehibe moa dia koa nitare ny fifahana sy arakavenanosy izany toetity dia ny atoko dia araka rehefa lasa teo moa zany hoe rosaminy fidazana ny fizarana mahapaizantsika isan'izao mpifandrao ny ampiokery fotsiny ka mamaivorazana tany ivelan'nosy teo dia zao ho an'ny olona tsy anasa na olona misotro ronono na hoe ho an'ny mpianatra hoe 25 euros misy anarana kabary nitoeto amin'ny fahatanamsydimafy satria tsara tsy any ary tena sahinantsika dia azo amitsikelikely
izany hoe tsy tokony zay lafy eto moa ny sarana mahampaizandroany misy lafiteny mampiavaka azy dia zao hoe tamin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo efa misy ny famahana mpianatra fa izy io moa zany natao hoe ampain-davitra zany hoe ny atao amin'ny fiprima dia misy ny atao hoe hitanareo ty hoe vona mampiray ty vona mampiray ty a zay mivoaka isaky ny efatolo isaky ny zakabe amty zany mamorakitra ny sakafototra zany hoe statut fiprima ny hoe fitsipika anaty ny règlement intérieur ary toy ny tarazo io moa atao hoe tarazo tsy hoe zay fombafomba arahana amin'ny fotoana ohatran'izao dia am'izay fa am'le lazay hoe zavatra miavaka kely teo a dia misy zany rehefa nivoaka tamin'ny heritaona izay efa nanao ny manaraka an'izay tarazo zay izy efa natao ampain-davitra dia sady amin'ny niogamany ny tena hoe misy moa zany nivoaka tamin'ny konty fa dia miara-manononeo izy dia atao voalohany dia mianony hoe raha zany ny anony hoe toky zany hoe ny atao amin'ny fiprima tany dia atambaritsika izy araky rehefa lasako teo hoe fidirana amin'ny fiprima moa zany amin'ny hoe fihavanany pikabary azy dia voalohany hoe tsy hoe tsy avatany dia mianikabary teo fa mianakakabary iny efa laza teo hoe nisy fandara-pianarana zay resan'ny fiprima manontolo na atao teny frantsa na trano madagasikara maneran-tany dia amin'ny fiafarany fianarana zay dia misy fanadinana zay teny hoe tena voarainy olona tokoa hoe izy amin'ny manao fanadinana dia miendy avy amin'ny hoe zavatra ataony fampianarana dia miprofo be mandefa naza adiny ao anatin'izy amin'ny fanadinana kabary ary misy ambava misy atsoratra fa dia ny ambava moa kôty avoeny mitsoratra zay nyamany no teny foy fa dia eto zany dia mba mangataka anareo izay hivoaka mpianatra rehetra mba hitsangana sy aloha ny toerana ihany satria tena mandeha be le fotoana ary dia ny toerana ihany zany nareo samby zany nareo mitsangana ohatrany hoe laza ny amitoky eny any vonina ve nareo anomeny toky ary vonina ianareo dia samiaro namany tokoa dia miara amireto antsika ary za mano hoe ray ro telo tapilagasy tsy miarana rakoty malala fa dia samy vonina daholy ray roa telo voarainy tokonareo fa dia azo tatera tsaka iaraky itena ohatsika zao atsika dia afaka miroso amin'ny fisarana ny mahampahaizana betranga amanareo fa dia isaky miantsona no hoe tena mandalo miakatra ety rehetrany dia mioma koa manara dia efa lazaiko hoe ranay Jean Gérard Andrianaina ao ve izy avy any Montpellier ravely John volana avy any Montpellier tsy eo izy aisy volana ravely John volana makateno makazafady volana efa lazaiko manaraka miomakomana hoe rasoana toandro solomalala megavy ny filoatsampana misy an'ilay tolonina mba hiaraka hifanotrina aminay ety filoatsampana Montpellier zany a megavely mba hiaraka ty raha sono ataony solomalala
tena santatra so ndraitika zany dia miditra amin'ny hoe sampana Toulouse raha samy manana aina Stéphanie izy moa mpivarotao zany mpivarokely sampana Toulouse mampagataka ny voatsampana zany mba hiakatra ty azafady fa eo zany André Malala Elia Tately mpivarokamba Herinana Mosesy Jonas Frankie Jones Jonas Sonatolta Jones dia zao ndray tena dia ndray sampana mena masoandro so ndray zany ny sampana mena masoandro raha zafin-dratsimba anahy agataka amin'ny fona sampana mena masoandro dia rakotoary soa André miaro mahefa andiany samy hafa ny entoloso mbola misy anakireo ramiona andriamana amin'ny sakatotso so ndraitsika dia miditra amin'ny sampana Strasbourg andrena Soltovasina Herzo efa mimokoa mana raparany andry zany hoe azavay kely rena efa nivoaka tamin'ny heritaona aloha zany nitolorana mialoha zay ny filahany ato fa dia manosolo andray natao filoha izy ny filohan'ny sampana Strasbourg andray vololona ary Mona sampana mena masoandro raha kotoary sovoangy zay eto dia hoan'ny rantsana Dijon efa mankataka ny misy hoe eto moa zany dia mpampianatasy tsy eto tsy fahasalamana fa dia andriany aina andry sampana Dijon rantsana Dijon dia rantsana Dijon ihany Darso Raslok mampianina Léon reto ndray efa miomana teo amin'ny sampana Paris ny andiany fahafolo taona tarika fatratra raha fanomezina lovanena Anita Vannet Andrembololona Ramanady Sylvie raha miandramanana Antalalay
ny rainy tsara maso mianatra aloha dia aveo maso sondrisika miditra amin'ny andian'ny fahafolo taona taritaina Flaviana zany mamarana andian'ny fahafolo taona fakaty sao ndraytsika dia hevitra amin'ny andian'ny fahafolo taona taritaina raingy solona saoly alala Andriambolonivo solonena ary tsaona marikery tsaona marikery All'iterazione na Véronique Andrea Massidalo Olivier Ramana Narahar Irene Wagner Anouk Anne Fenso Gilberto Dinzara se famiglia come adesso di Vaz am sabato Razzima de José Razzima de José apa nama sendirian Vaz Rakuto, Razzima de José sendirian Vaz Rakuto Manancoema Ratsuelson Anfnart Ramapiandra Vola Miaronjato Razafy Matratapiera Ramanso Sandra Rasul Tatu Vranay Jacqueline
andria miandro soana valina Lisbonne. Rasoa maramaka anaka zany. Zay zany aloha tamin'ny hoe ny diany fahafolotona dia mitondray zany tsika amin'ireo mpiofana tamin'ny ianarany dia raha nivo andrefakeo. Rehefa avy eo ambe isany mbola nany dia miaraka amin'le ato anatin'le sondray zany tsika miditra amin'ireo hoe mpiofana tamin'ny fitony ity a. Miangavy any lampo zany mba hiakatra ty ny akanjo azy miara mitovy amin'ny fila dia eo aloha menao nafaizana. Izy raha maro nefa nanomboka niaraka tamin'ny andiny vary tamin'ny fianarana moa fa sondray zany tsika dia miditra amin'ireo mpiofana tamin'ny fitony ity dia mangataka ny amin'ny sambana bolodô. Mandremy Saint Patrick Filonjaka mandremy Saint Patrick aiza ny filotsapana Anjaka. Sylvain Irina dia misapana Lyon Sila Sila andria manantsoso akina. Ny manaraka tompoko Andriana Andrasana Patrice. Manaraka izay Rasendramil Mali. Rasendramil Mali. Sampana Marseille. Randria Malatena Antra.
manaraka mampiandry hery Julenix Fernand. Manaraka Castel Lalaine. Manaraka Rajon Andrianjak Manitra. Sampana manaraka Mena Masoandro. Pivot Marie. Pivot Marie Ursule. Andriana Sul Diamondra. Sampana Strasbourg Diamondra. Sampana Strasbourgiani Andria Malu Zuni Liliane. Sampana Paris Andian Asna Razana Vuni Sunyen. Randiamanantso Suluf Miarsu Sarbidi. Rakutra John Sitaka. Jacques Lalau Ramanuel. Rasul Zatouf Nono. Rabatumanga Tudznienga. Aina Andrianaksu Daniela. Aina Andrianaksu Daniela. Randria Mugamanana Irene. Rakutumavu Josiana Saoul. Ramanantsu Yuga Olivia. Andriana Bin Nueline Larissa. Ramiana Vuni Rakuzna Mantra Suantra Vuniana. Andriana Bibi Zaka Ernaivi.
Rakotomanga, Léon. Andiantaratra. Andriana biby njaka irinay. Rakotomanga, Léon. Samuel, Minel. Ny manaraka tompoko sampanam-pari rantsana CEN randriana ven Christian Michel. Manaraka Baku Raimson. Christian Rakutumalala. Gazaf Angiatina Mariam. Landi Peters Rasuana Shul. Hervé Atsimanouit. Lazana Maye, Ivanien. Gonzala Grenoble Azafad. Gabasso, Ernega, Julien. Manaraka indray sampanarmon Gabe Malalatina. Randriany Manana Sylvain. Sylvain Randriany.
andriana vony rivo mandria mandresy Miartoko izay zany ny hoe kasitra ny fizarana maro-pahaizana. Ankehitriny rehefa avy nitolorana maro-pahaizana ianareo dia raisina ompikambana. Ny toky izay natao moa dia tokana ihany lasa tolorana maro-pahaizana raisina ompikambana miangavy ny filotsampana rehetra izay misy an'izy ireo na filotsampana rehetra manatrika etona mba hiakatra ety azafady satria arahana fanolorana fango izany fandraisana ompikambana. Miangaviko indrindra ny vehivavy rehetra no hialony lalana amin'ny ilany avy aty amiko aty ary ny filoha vehivavy rehetra avy aty amin'ny ilany ety ihany koa. Ny filoha vehivavy rehetra manatrika etona mba hiakatra ety andray mpikambana ametaka ny fango. Eny azy raha toka efa feno ny toerana dia rehefa vita ny ety ambony sehatra ambony lampihazo dia mandeha indray miroso ny manaraka. Ianareo izay irotsaka ho mpikambana fipima efa voaray ny toky izay nataonareo ary misy aminareo ihany koa no efa nirotsaka fa izao vao ametrahana ny fango. Ny fango na ny pinsa dia marika ny maha-mpikambana mavitrika eo anivon'ny fipima. Koa melohany ametrahana izany araka ny voalaza ny boky vona mampiray dia mbola miara-miretona ny rafaneva 5-7 isika. Ary hitsangana isika rehetra. Zay rehetra manimianako sy zatratriko ny fisainako angalako ny asiny teniko oadiriko mba tsy honeniko sanahary tsofirako tsara ny firomonana ho fipima ny kabary no vatriny mazaho toerana ny mpanatrika amin'ny anaran'ny fikambanam-pikambana malagasy maneran-tany no andraisanay ianareo ho mpikambana eto anivon'ny fipima ho an'ireo izay mbola tsy mpikambana moa ary anambaranay fa mpikambana mavitrika ianareo apetraka aminareo ny marika izany iombonantsika maneran-tany. Tsy misy intsony ny teny ambara ho anay mametraka izany fango izany fa efa niombonanay izay teny izay noho ny antony fahasalamana dia samy ametraka izahay fa tsisy teny intsony.
Ianao zay nazo safoka midina fa manetona mbola manantitra ny fiarabana zany a anareo mpikambana vaovao sy na ny mpikambana tamin'ny vaovao tsy hoe vaovao na ny navoaka tamin'ny firenana na navoaka tamin'ny community. Izay zany ny tapany faharoa amin'ny fotoanantsika ka hiditra amin'ny
fa ny fahatelo isika dia ny fanasarovan-damba kanefa mialoha midirana amin'ny tena fanasarovan-damba dia andeha hiara ijery isika nihetsika ny manony sampanavakazaka entina many faninantsika amin'izao tolakandro sotra tamoko. Fall away,
Acure, Santuko, Tiktukuyanau, por Santuko, Tiktukuyanau. Inusa tumafaganau, Zavavie, Zavavie, Inusa tumafaganau, Zavavie, Zavavie. Far away, far away, far away, Fanasuna Batamneni, far away. Asapimol lampanau, Zavavie, Zavavie. Asapimol lampanau, Zavavie, Zavavie. Atau saptia viare, atau saptia banana. Warlambako, Tiktukuyanau, Warlambako, Tiktukuyanau. Solitenany ao amin'ny chambre parisika mitondra izay hetsika mety hitantsika teo zay. Izy ireo moa dia solitenana andiany maromaro ao anatin'ny sampana. Izao dia hiditra amin'ny fanasaloran-damba isika ka mangataka anareo rehetra izay ho saloran-damba zany ankety andam-pianatra zavaty. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy mandritra ny fiakaran'izy ireo ety dia tiana manamarika fa eo anivo ny fikambanam-pikabary malagasy rehefa feno heritaona taorian'ny anenarana kabary nazahoana mari-pahaizana dia raisina ho mpikambana raikitra ary manao tatitra izy ireo inona moa zany natao nandritra an'izay heritaona izay. Inona sy antenaina fa ameno ny taratasy avokoa ianareo mahakasika an'izay hetsika nataonareo nandritra ny heritaona, ohatra hoe tao anatin'ny vomera manomana ny 10 taona efa asa lehibe natao tao anatin'izay. Ny kabary teny anivon'ny fiangonana toeram-piasana izy avokoa. Efa tafakatra avokoa ve isika rehetra tompo? Mety izao filaran'izao ny filoha partany sy ny filoha foibe moa no afaka manasalotra lamba amin'ny fotoana tahaka izao. Misy ny fanaterana ny toky izay efa nataona amin'ny velirano koa iretona izany izy ireo ary araky ny tarazo fipima dia manonona ny anarana. Somary efa lasa ihany ny fotoanantsika raha sitrakareo dia samy teny mafy be ianareo dia miara manonona ny anarana ny rehetra eo amin'ny fanonana ny anarana ary mitoy hatrany ny velirano. Isika rehetra kosa mba hiara hitsangana mandritra an'izany. Ry mpikambana fipima eto amin'ny faritany fipima Frantsa, vonona ve ianareo anatanteraka ny fanaterana ny toky na ny velirano izay ataonareo ka mpikambana raikitra anareo eto anivon'ny fipima? Vonona manisa 3 izahay dia miara miredona izany ianareo raha rehefa eo amin'ny anaranareo samia mihika mafy. 1, 2, 3. Eto anatrehany fikambanana mpikambary malagasy manontolo fa tsy mivadika amin'ny toky efa nomeko fa anatosy anazy amin'ny sakafotsy sy ny fomba fiasa anazy ary mirafitra tarantoatry ny fipima. Hiasa sy hanomboka ny fomba mampitenenana malagasy amin'ny alalan'ny kabary anefa ny adidy sy anatanteraka sitramonto ny andraikitra manadify azy. Elavelona ne Madagasikara sy teny malagasy. Elavelona ne fikambanana mpikabary malagasy. Amin'ny anaran'ny fikambanana mpikabary malagasy maneran-tany no anambaranay fa voaray ny velirano izay nataonareo
ary voaray ho mpikambana raikitra eto anivon'ny fipima ianareo. mariana amin'ny alalan'ny lamba iombona ny fipima maneran-tany ary asalotra amin'ny ilany havanana andraikitra iantsoroantsika ty lamby ity ka izany no anasalorana antsika azy hitovy daholo araka ny fanapahan-kevitra ny ombonana teo anivon'ny fipima. Rehefa mitazona izany lamba izany isika dia hoy ny eo anivon'ny brofobe izay hoe tsy ny fitaovam-piasana tsy ny fitaovam-piadiana ho an'ny teny malagasy ka tazomina ohatrany milanja basy. Maza ho toerana ny mpanatrika rehetra hitehaka isika ho fandraisana azy ireo ho mpikambana raikitra. Izahay sy ny filoparitany kosa dia anasalotra izany lamba izany ary tsy isy teny ataona intsony fa efa vita teo ny teny.
teny fangaroaro anefa tsarofy sakitsika izany raha tambatra mba hitokaterika ho sambatra aonirano zay tarafidanitra ilalaovatsika tsisy faritra fa ianao zao de manana tsara fiadanana tony masoandro natao zaraina Tonga dia milara zany tsara efa avy Samigo fica nesse cozinho que a lua dala tanto timiana ameniza uma bauri bevaida anurisuri Isono voadi isoi Natal si mangiuta